Toboklasy tovovavy soratsika anao sirana isantondra ny fampalalam-baovao teo ary manasantsika rehetra iaraka aminay hatrany farandray atao anatin'ny fandarana live tejoro amin'ny ity alina ity tsy alalavitra ny fiainam-pirenentsika satria mitombo ny fanehoan-kevitra maro samihafa mandeo atoko politika ireo mpisehatra maro samihafa zay indrindra no nanasantsika ny andriamatoa Jean Nirina raha fanomezantsoa izay mpitarika ny firaisamoam-pirenena afary malagasy ho amin'ny ity alina ity miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitra mary raha indrindra andriamatoa Jean Nirina raha fanomezantsoa izay folono sady mpanorona ny firaisamoam-pirenena afary malagasy ifantoka ao amin'ny fiainam-pirenentsika sy ny sosialy ny fanehoan-kevitra maro samihafa teo ihany koa reny fanambarana izay niranao tamina mpisehatra mpanao politika sy tompon'andraikitra tito amin'ny firenena ireny ny zava-dehibe aloha dia ny fanekenao izay fanasan'izay ka dia mananitra ny araba indrindra tompoko. Miaraba na Madagasikara fiansoa miaraba ihany koa ny mpiaino isa-tokantrano mankasitraka indrindra ihany koa amin'ny fandaharana satria ny hevitry ny olona rehetra samy tompony ty Madagasikara ty dia niverina fa zava-dehibe ny anehoantsika hevitra amin'izao alizao. Mankasitraka tompoko mialohan'ny tena iresantsika aloha misy varomangatsika kely any andriamatoa Jean Nirina raha fanomezantsoa satria izay mihitsy ianao vao vahiniko tetra zany taoriana ndreny raharaha fitirama maro samihafa ireny ny tena akaiky indrindra aloha dia ny atao hoe fifanasana vangy teo aminao sy koainina rivolala ary nambarany mihitsy fananala baraka azy sy ny fijabona izay nataony ianao ny fantaniko voalohany aloha dia manaiky ve ianao fananao azany fanalam-baraka zany ny faharoa dia hoe inona ny fanazavana hoentinao na ny valokafatra hoentinao androany tompoko. Amin'ny ankapobeny namana Gasikara tonga dia tsotra sady fohy ary tsy valapatra mihitsy amin'ny resaka koainina satria noheveriko fa tsy misy antony tokony andaninandro aminy na dia kely ara satria ny zavatra olana entre ny koainina rivolala dia tsy haiko tompony tena visy sa tsy tompony tenany rehefa manao fandarana laza izy hoe ny tenako no niantsy azy fa izy nanao fiantsiana ady tamin'ny fitirama tsotra za filoha mpanorona amin'ny tsabalagasy fitirama nanandratra amin'ny mamalagasy tsisy tsabahako mihitsy amin'ny zavatra toa koainina rivolala anisan'ny hitatsika angamba anaty Facebook amin'ny fampisavorovoroana saim-bahoaka dia ny resaka hoe sérum resaka to dia amafisiny koainina rivolala fa manao sérum amin'ny fitirama sady tsisy ilan'ny fitirama sérum no tsy manao sérum amin'ny fitirama ny zavatra toy ireny dia tsy maintsy valiana matetika satria c'est les droits de réponse fa ny zavatra tsotra dia ny hoe ny etombohany angamba ny zava-dehibe dia ny hoe anisan'ny manana antoko politika nga koainina rivolala anisan'ny eritreretiny tao anatin'izay ny iantso hiditra ao anatin'izay antoko politika hoe tic-tac do zay teny amin'ny 67 hectare teny ribariva nanasany sotro labera sy ny sisa fa tsy nikeko le izy satria tsy principako zay ary tsy hitako hoe inona nidirako anatin'ny antoko politika angako enina tamarina ve filazana aloha fananala baraka azy ianao satria izy ary milaza fa hoe tokony ho akatona ny fitsaboana zay ataony koainina rivolala marina zay sady diso zay anjara mieritreritra iza nanala baraka fa amiko raha mbola misy onteny na mbola misy manakihana ny zavatra natsangako sy ny zavatra rovako dia tsy maintsy mijoro amiko hoe mangataka fonana pabe maso izy tsy izy mihitsy ny fonako za aloha zamay tsy koa ny rivolala ny fonako ary neveriko ao anatin'izay rehetra zay ny fiantsiana sy ny sisa rehetra dia niainga avy any aminy fa amiko samy tompony ty Madagasikara ty samy manana na ny domaine misy azy averiko za tsy mpitsabo zay mbola mafisiko foana hatrany afahako miteny fa ny tena kosa dia nanandratra an'izay mamalagasy zay nampiamana olona maro ary rehefa voakitikitika ny fitirama dia tsy maintsy miteny any iza zany eo ambadika zay rehetrarehetra tsy manambetra-pialana tsy ho PDG le fitirama mafiloha-mpanorona dia mafiloha-mpanorona ary tsy afaka elana amiko fa kosa ny resaka hoe fitantanana no nafindrako taman'olo-kafa fa ny mampanorona filoha-mpanorona mpitsabalagasy fitirama dia mandra-pahafaty zay mitovy amin'ny rehetrarehetra hoe filoha-mpanorona na dia tsy oetsony ary dia ray aman-dreny Norbert Lararatsiraona na ny Alatsoa Vy fa tsy afaka niteny mihitsy ny rehetra hoe tsy mpanorona ny mpitsabalagasy tsy afaka hiteny hoe tsy nanorona zany fizany izy ka mafiloha-mpanorona noviana itenenako indrindra fa niady amin'ny fanandratana zany mamalagasy zany samy hafa ny mpitsabo ny voarara tsy hiakatra hainao manjery na tsy hiteny an'izay rehetrarehetra zay fa tsisy olom-pirenena mihitsy azo fihezina
ao anatin'ny nampanao gazety nampanao politika filopirenena zao nandritra ny CVO plus nandritra ny fanandratana mamalagasy ny teny hoe ity zava-bita malagasy zay manandratra amin'ny mamalagasy ary mitsabo nentim-paharazana ny anay noentinay miady amin'ny coronavirus nisy lalàna ave mame an'izay tsy mahazo miteny filopirenena fa olo-pirenena izy droit zay fa raha mpitsabo ny filopirenena hoe za mpitsabo nentim-paharazana filopirenena itsabonareo malagasy amin'ny mpitsabo nentim-paharazana de tsy lozika zay gasikara ka any anatin'izay mafilompanorona mpitsabo malagasy fitrama de tasonoko mafilompanorona mpitsabo malagasy fitrama mandra-pahafaty koa ary ediko hatramin'ny farany mahatsiaro tena omanana ny fahamarinana ve Andriamatoa Jean Nirina raha fanomezantsoa zany androany ka mahatonga anao milaza fa tsy hifona raha indra raha resaka koenina rivolala io amarana antsika ny amarana ko azy na managasikara ao akambako amin'ny zavatra be dehibe io tsy koenina rery fa toko tafaray ao anaty arona anankiray ny olona mpanakina matetika hoe zanaka ambany tanàna na resaka to na resaka tsy tokony iteny be dehibe ny zoan'ny hafa izay itsakitsahan'ny hafa fa ny fahalalanao ny demokrasia to amintsika mihitsy mahatonga an'izay ka za tsy nisy eloka vitako tamin'ny akoenina rivolala tsy niditra amin'ny finoana ary saripady ny resaka finoana katolika de katolika mandra-pahafaty koa tsy hiditra mihitsy amina resaka finoana tsy mitsabaka tsy nanirakolona tsy niresaka momba ny fitsabony ka tsy hitako zay fonana amin'ny ary tsy izy mihitsy ny fonako Andriamanitra iriry ihany ny fonako niady tsy mivarotra fanahy amin'ny zavatra tsisy dikany tokony samy masina tanina any izy aty fitrama tsisy ifandraisana mihitsy ohatra zavamaniry sakafo ny tsabon'ny fitrama tsisy hery miafinao tsisy zavatra tokony ilanay azy ao ary zay izy tsy mila anay zay tsy mila azy samy tokony andeha amin'ny lalany ary samy tokony anao zavatra atony marina ve ny filazana fa hoe efa nisy fiara-miasa nareo saky anangana aina manjery anareo torak'izay ihany koa ny resaka hoe saky hivavaka any aminy ianao raha ny publication zay nataonao ka zany rehetrarehetra zany mantsy no angatany ny vahoaka fanazavana androany satria ohatra mivaova be ihany le resaka izonirina raha fanomezantsoa za de katolika vita batemy ary katolika mandra-patongako amin'ny rangolahy tsy vozogoza zay resaka fonoko zay ny tezana tsy mivarotra fanao anatin'izay ny resaka aina manjery nanangana aina manjery zavatra ray ihany nionako tamiko hainy rivolala izy tonga apiditra ao anatin'ny atoko politika tic-tac-toe tsisy ilakon'le atoko politika tic-tac-toe na Madagasikara na de kely ara ny akoatr'izay lainga fironona sy zavatra tenenina tsy mila ary za manokana tsy mieritreritra tsy mety amin'ny principe ako tsy mety amin'ny finoko ny ara-iasa ampy kohainy rivolala tena tsy hiditra amin'izany ary na de na resaka iny na resaka fitsabona na resaka aina manjery na resaka politika natoa tsy ara-iasa mandra-pahafatiko amin'ny kohainy rivolala point c'est tout eny ary un point c'est tout ny zananatrany zany efa ohatrany maro ihany zao olona miady amin'izao nirina raha fanomezantsoa zao ohatrany tsy fantatro fa inona kany mahatonga anao miady amin'ity karazan'olona rehetra ity miady amina solom-bavambahoaka ianao miady amin'ny mampitsabo malagasy mitovy aminareo ihany ianao io ndray zao ianao miady amin'ny koenina rivolala so de any aminao mihitsy n'le olana satria tsy voindray tsy indroa tsy intelo ianao le miady aman'olo ity topoka fomba fandraisana azy voalohany aloha ny zava-dehibe indrindra dia anatin'ny fampiasana ny aino manjery ny faharoa anatin'izay rehetra zay zavatra tiako tenenina mino fa amina amin'ny organisme maro samihafa amin'ireo vondrona maro samihafa dia ny tenako ny anisan'ny atony mpanao gazety alohany androany tontolo zao angambany dia karazana aino manjery maro samihafa mamaly ary apetraka amin'ny raharam-pirenena mety hiteniny rehetra hoe ohatry ny ahoana fa nitody koty angamba mety tena mahatonga an'izay na Madagasikara hoe misy ny zavatra tenenina misy ny zavatra tsy azo ivarotana fanahy na inona zany zavatra teneninao mpanao politika amin'ny charme fa raha olona manana ny fo ianao rehefa ohatra ka contrenao la hevitra de contrenao hatramin'ny farany mety hanohitohana tsy maintsy manohitohana fiainan'olona ny fakanao hevitra toy ny zavatra resantsika sinao androany hoe inona ny fampiresahana eto de ao anatin'izay fakana hevitra na ao akatina zany za tena zamaina Madagasikara tsy vonona mihitsy hoe misy mpanao gazety hitrandraka vaovao ao amiko na misy re moa zany en tant que gazety ny andeha hitrandraka vaovao aminao de tsy amaly ianao ary raha amaly ianao de misy olona mety ho voatotoy ianao anatin'izay rehetra zay de zany zavatra zany mety tsy mananjo amaly koa ny havana mety misy zavatra ao atao fa ny hevitra ijoroako de tsotra kely zany mety hiteny ve anao ny hevitra vokanao zany mampatonga anao io famaly amin'ny olona rehetra tsy vo izao ary tsika isanao hoe fa ela antaona maro mifankalala vefatra ny midimy folo sy roa arivo nge no efa isany nge ny ady taminao voalohany ry sombamoaka anay raha olodinina tamin'izany tamin'ny raha resaka briky trano hazo avadika trano briky nga matany de efa nisy de isa-taona zany de tsy maintsy misy olona foana famaly aminao ka zay ny teneko hoe la hevitrao ve zany no heverinao fa ifamalinao n'olona sa ianao mihitsy no zavatra misy eto zavatra tena tonga de hotsorona gasikara ataotsika mahitsy be mihitsy so de any aminao mantsy le olana fieritreretan'ny hafa ny fieritreretan'ny hafa ao le olana hoe Jean Nirina mety tsy manam-pahaizana Jean Nirina mety tsy to
ary ny fanarahany olona fa ny problème mipetraka matetika dia izay ny zavatra ho atao tadidio fa zay moa ny antony resantsika sy nokovangovana kokoa angambany hoe nanandrana n'izany resaka hoe miady amin'ny herisetra manohitra ny tsindry azo lena sa sosialy-bahoaka ny olona rehetra zany eo anatin'izay voatonona ny dossier ny raisiko na Madagasikara raha nanao ny jery zao tamin'ny herinandro teo nanao ny tombana sy ny zavatra vita teto amin'ny firenena dia manodidina ny amanetsy latsaka ny olona nandalo na zany olona nahata mivadina na zany trafic de violence na zany resaka ady amin'ny tsy maty manota na zavatra maro renitrehetra reny dia misy olona voatoana foana any anatiny ary tsotra koa le izy dia zao hoe isika toato tena tatoato zany tena niditra kokoa amina firenena tena somary mivona kokoa raha nijerentsika tamin'ny zavatra ny ainantsika tamin'ireo fampidezaina tany aloha dia nidika zay rehetra ary en plus isika miditra bebe kokoa ary raha miditra bebe kokoa amin'ny fanatotoloana anisan'izany zao ny FB ao anaty FB afaka maleo hevitra daholy angamby ianao mahita ianao manaraka tsara ny FB fa hoe ohatrany ahoana ro fanaratsiana maro isan-karazany metraika dadanjaka siny manao sérum fitrama zao raha zao niriny rehefa vie privée anao dia tafiditry ny olona foana misy ny tokony ho valiana misy ny tsy valiana fa raha mahita ianao mahatsikaritra na porofoko anao an'izany raha hoe fanakianana ao anaty FB arao reo publication fa tsy mamaly hitako daholo reo fanakianana sy sisy reo fa tsy mamaly an'izany mba tsy isina romoromo fa tsy rova misy olona voavaly ao raha io ny tarina ny anatin'ny fifamaliana amin'ny resaka commentaire amanjatony maro fa mba tsy isi zay rehetrarehetra zay bloquena an'izay mihitsy dia ny hoe aleo tsy mamaly mahazo mitena izay teny misy opareny eny eo misy opanabavy ao misy fandrapirabianao misy fanambaninao re zavatra hoe metraky hitatsika ngamba zao le hoe tany Moramanga nisy an'le misy namony tena na tonga amin'ny famoiza-po noho ny olam-piarahamonina zany hoe ao anatin'izay rehetra zay fa ny amanokana zany raha tsy zavatra mivoaka amin'ny ainao manjery tsy mamaly ary za vonoka maly foana na roviana tsy maintsy hijoro foana amin'izay satria manana ihany koa maizy azy ny tena koa manana ny zanako mianana ny fianakaviako rehefa zavatra mivoaka amin'ny ainao manjery ka tsy marina sy azo valiana na izy na iza tsy maintsy mamaly matoa zao nirina raha fianomezantsoa ny farany herinandro lasa teo raha ny soma marimarina kokoa dia nisy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety zay nataonao niaraka tamin'ny filohan'ny administrateur civil filohan'ny sinady ny mito Paolo Emilio Olonarivo Solonavaly sy zarefina Hertina mianana ihany koa zany tao anatin'izay fanambarana zay milohany tena iresako an'iny rehefa natsiaro ny resakitsika farany dia anao nisy fotoana nilaza fa hoe tsy anao politika ny matoa zao nirina raha fanomezantsoa tsy rotsaka amina fifidiana maro samihafa tatoaty nefa mirona makany amina fanikevitra politika ianao tsy mitana ny teny nomeny ve zany zao nirina raha fanomezantsoa ao anatin'izay fanikevitra ara-politika zay mazava be aloha raha izay ny tena tianao ametrahana fanontaniana mahakasika amin'ny Paolo rehefa ny tena koa aleo aloha lazaiko zay vondron'izay mbola tsy afaka mantsy mandray fanapa-kevitra tsy afaka miteny amin'ny anaran'ny vondrona misy any telo lahy satria zavatra irany samy manano azy fa ny amaliko anao amin'le resaka hoe politika zany filohan'ny administrateur civil zany eny tsy mahazo manao politika raha i Paolo manokana ngiaza rehefa hitanao fa tao anatin'ny HVM izy fa nametra-pilana ny alatsopika manao tao anatin'ny HVM dikan'izay tsy manao politika izy ny tenako manokana dia efa manamafy an'izay ary mbola manamafy amin'izay aminao hoe tsy ao anaty atoko politika fa ny fiarahana telo lahy kosa nefa dia mahatsapa hoe mandalo fahalovana mandalo latsaka lalina ny vahoaka malagasy ary mivarotra fanahy leo anatin'ny fivarotana fanahy mihitsy ny olana namana ankehitriny na Madagasikara hitantsika koa ro skandale maro mandalo amin'ny Facebook ny resaka fitarainana etsiro ary izay lalan'izay dia nitovizana raha mahita ianao anisan'ny samy efa vahiny ary namanao akaiky avokoa angamba na Paolo na zarefa na ny tena koa dia mahita ianao hoe manana faneho-kevitra izay tokony arahana tsy mora le nampitambatra nefa koa mora fa ny zavatra ray fotsiny tena zavatra anankiray tiako ho fantatra gasikara dia fandarana ny aingy avy eto aminao ny etombohany io raha niakatra teto Paolo dia tonga dia tena nahitsy ary tena tamin'iny tadidiko fa reraka tanteraka fa niaritra hatramin'ny farany an'ilay fandaharana satria nisy zavatra mipoaka tao ny zavatra anankiray ohatra raisiko hoe raha raisa ohatra dia zavatra anankiray zay tena nahitsy sy mivatany ny Paolo dia rehefa jirenao ny zavatra nisy tany anatin'ny tambazotra tsirasetra ny ataon'ny mpanao politika ny sasany dia varotra fanahy
zay fivarotana fanahy zay ary misy olona mijoro zany tsy maintsy ampina anisan'izay zavatra zay nitoizana telo lahy hoe isika ty mahita an'izany rehetra zany ka tsy maintsy jireny zavatra toy ireny teo moa dia mifampiantso telefôna mifampiresaka amin'ny fiaraha rehefa azo lazaina hoe samy tanora ny ty Madagasikara ty dia ohatry ny ahoana zany mitondrantsika n'izany fanehoan-kevitra fanontaniana sy fametrahana zay rehetrarehetra hoe ahoana fa manana ray aman-dreny mpanahy be dia be ny atsika na Madagasikara manana an'ireo mpanao politika manana ihany koa an'ireo ray aman-dreny ara-drazana aiza zany fomba itenenana anatsitsika ty Madagasikara antsika ty mahakasika ny resaka tsy maty manota tadidio fa mafia aloha na amin'zafiny rehetra io na teny inona ianao na teny inona te voakejany mafia misy te hitrotra ao raha raisiko ohatra aminao ny resaka jirama te hitrotra mafy angamba ny raha fijeriko azy ary fantatry tsara i ministra io satria zanaka nosy zato niaraka lehibe teny nosy zato teny te hitrotra mafy amin'izany jirama zany te ampiseho hoe ahoana ny analana an'izany fa hitantsika hoe vao manao démonstration izy dia manomboka ny délestage ary zany rehetra zany be dia be fiarahamonim-pirenena eto fa dia manantena fotsiny financement avy any ivelany ary lasa ny fiarovana olona ratsitsika matetika zany zay olona miteny hitako raisy manokana amin'izay ohatra nareo Real TV miteny nareo vaovao marina vaovao inona fa jereo tsara fandrabirabiana rehefa tonga kokoa amin'ny tsy fakazony olona ray nefa io vaovao io dia tokony ho marina ary ny farany dia farany namana Gasikara fiansoa teny hoe lasa ty tena hitodiako manokana aminareo lasa tsisy asiny ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara hatramin'ny siny io Facebook io lasa mpanao gazety vaovao tsy voamarina vaovao diso vaovao mety na anankirotana fiarahamonina na anankirotana fanjakana na anankirotana fiainan'olo tokana no lasa voavoya ao anatin'ny Facebook fa ianao velo efa nahita hoe Real TV ao anatin'izany teneninao zany ka zay le vaovao marina tiako tenenina itsiko tsara le izy ty hoe Real TV hitanao hoe vaovao na makafaky nareo tamin'ny vaovao rehetra zany hitako ary fomba fiasa tsara teto amin'ny Real TV na za manokana misy ireny teneninao hoe miady manolo reny tsy mivaovao avy aty amiko tonga dia voaka nareo fa manao recoupement ary efa tena asa fanaovana gazety zay ny tena fanaovana gazety mba halalan'ny olona marina sy ny diso fa tsy ny Facebook akory dia ny Facebook zao no mitsara fitsaram-bahoaka moa izy Paulo zay fa zay Facebook ankehitriny no mitsara hoe mampalahelo raha matoa raisa be dia be nena Madagasikara tsy mahalala an'izany raisa zany fa zany raisa zany tompona raikitra fiany tamin'ny fivarotana ny kianjana nosy zato izay nampijala ny ringoby ary any amin'ny poaka zany dossier zany ny ainga tamin'izany amin'ny fianorivo pon'ny fianorivo sy ny pon'ny raha mandeha anao amin'ny fianorivo alakamisy fianorivo iny fantatra tsara zany tantara zany ratsy ny député anay Raoldine no niady hatramin'ny farany dia tsy zay tadidio tsara fa resaka 2 milliards navoaka ny raisa zany tsy voatia fiera ray ty ihany fa na tonga ny ministra Imbikerlaza nandeha nitsoka teto Madagasikara sy nialana amin'ny ministra azy mihitsy dia resaka 2 milliards tamin'ny resaka volamena io koa mandeha mivaromora dia ny olona oatra zany hoe nivarotantsika fanahy misy mpitsara fanehoana zany sazy sy eton edmi tamin'ny resaka heloka ny anjana zany anehoan'ny mpitsara zany ary fampalalan'ny mpitsara zany hoe zahay tsy tafiditra tao anaty corrompu tsy fantatra za tsy mahalala mpitsara namoaka didy tsy mahalala ny lizy dia tamintsika dia hoe voaheloko raisa dia tay raisa io fitsarana io nakorotana fa mba fantatritsika ve raha donina meko fa mbola be dia be ny zaridainana tanina reny sezuena nala mahitsy raha nafana teto amin'ny firenena ane zany iza ny tao ambadika zany rehetrarehetra zany zany zavatra zany point d'interrogation ametrahana hoe ahoana no atao ino tena antony ny tsoko voalohany amin'ny paolanao proof daholo zany raha rehetrarehetra tosana zany mba tsy fanalambaraka no anenjehananao anatin'izy ny amin'ny ankapobeny namana Gasikara nanako proof zany dossier mandeha ny Bianco zany zany tiraina nosy zato zany zany victime tamin'izany tamin'ny farany betsaka ny tsy nalala fa ny fantatry ny rehetra fa azo amin'ny porofony zany misy dossier amin'ny Bianco zany ary tsy fantatra hoe aiza ny didim-pitsarana amin'izay ankehitriny zay le tsy maty manota ny resaka écoute téléphonique namoaka an'izany enena reo teto amin'ny Real TV tamin'Andriamatoa ministre Imbikerlaza hoe ity le zavatra misy ny resaka manodidina indray ty resaka 2 milliards 500 millions mena PG mena ny secrétaire fitsarana nareo teto ane namoaka an'izany zany hoe raha fieraray io dia tratra nitsindry azo leny raha isana nampalahelo izy na ohatran'izao fa reo afierareo fotsiny teneniko anao zaza ny fijoroany lay satria marina fa hoe mbola tsy mijoro ara-pomba ofisialy zany le fikambananareo fa le fitambaranareo telo amin'ny rahalahy sy le fijoronareo zany makaiza hoaiza inona ny tanjonareo sa no hitany raha isany fijoroany le fikambananareo tsisy idirany afiaran-draisa rery fa betsaka ro dossier teneniko anao hoe manomboka zao tena narikoditra hoe kaive misy an'ireto dossier reto misy an'ireto dossier reto matetika zany iny amin'ny tambazotra tsirasira fanapohan'ny olona nyrendretreny fa ny androany Gasikara fiansoa miteny aminao hoe le nation anay telo lateo ane mbola hoe fiantsony
miantso ny fiarahamonimpirenena rehetrarehetra na manana récipicé izy na récipicé na mpanao asa tanana izy na mpanao inona izy na mpanao inona izy atsona hiditra tao zay ny appel nataonay voalohany zay ny hoe amin'ny soma zao zany vao manomboka isy ny réaction miantso ny syndicat miantso ny resaka ray aman-dreny am-panahy miantso ny rehetra hoe andaotsika hijery fa mandalo fahalovana mandalo fivarotam-panahy ny fanahy mihitsy no amidy eto Madagasikara mahakasika an'ity zavatra rehetrarehetra misy eto ity matetika zany na Madagasikara amin'ny problème raha misy mpitandro ny falaminana sa manao ny asany any amin'ireny tontolo mba mivoatra ireny na mpitsara sa mampiatra ny asany dia mbola tratra amin'ny problème maro samihafa izy hoe tsindritsindry na affectation na to satria ny zavatra misy na Madagasikara vianso dia tsotra hoe réseau misy réseau dia réseau koa contre le izy ka ny zavatra mbola natsanganay androany io moa zany ny numéro ana tarbi mipetraka amin'ny écran io aloha hoe atsona mihitsy aloha ny rehetra na Madagasikara ho tonga hoe ahoana ny zavatra anaovana an'ity na manana récipiciana association izy na manana agriana coopérative izy satria io anie tsy hoe le tsy maty manota ho tenentsika hoe vola bahoaka ihany fa misy mpivarobantsy tratra mitsindry azo lena mpivarobantsy namany satria ny anankiray avy amin'ny président Pokotany dia indray olon-tsotra mety misy mpivarotra charbon sa mpivarotra charbon grossiste mpivarotra charbon sa mpivarotra charbon fa tratra mitsindry azo lena ny anankiray dia ny anankiray afaka manao ny asa ndray tsy afaka manao ny asa hiariana amin'ny akapobe amin'ny BDB reny olana mipetraka manodidina ny resaka tsy maty manotana trafic d'influence inona zany le tena tanjona inona zany le tianareo atao anangona an'le olona hiaro mitsindry azo lena ve sa hiaro an'ireny nareo sa tantadalantsika tonga dia tenenay tsy makasana mpitsara zay tsy makasana gendarme zay tsy makasana police zay tsy akasana bianco zay tsy akasana izan'izy zay tsy akasana mihitsy ny état fa kosa efa mazava ny lalàna tokony hitondrana zay rehetrarehetra zay raisiko ohatra hoe misy fitoriana ray napetraky ny olona tany amin'ny poste avancier ray tany ambanivohitra tany tsy mandeha fitoriana io satria akamakama n'lay mpanao ankety tany amin'ilay toerana lay olona dia bloqué tonga ato izy tsy mahita ho atao izy satria izy alehany dia mivoaririreny izy anjarantsika no miteny manantona raha ohatra izy ka miala ty amin'ny poste avancé raisika ohatra amin'ny rafitra ny gendarmerie misy ny poste fixe raha amin'ny poste fixe misy ny commandant de brigade commandant de brigade misy ny commandant de groupement misy ny commandant gendarmerie misy ny seg misy ny prime ministre misy ny filoham-pirenena amin'ny resaka kolikoly miainga mihitsy amina fitorohany matetika teny olona tsy mahita na te hitoroka koa izy zay mahatonga ny UFBB hipoky te hitoroka izy fa tsy manana olona atenainy hiaro azy amoany andreny dossier reny ohatr'izay zany miantsonareo zany anao inona anampy zany nareo anampy an'le olona zay le antao fijoroana hoe ty le dossier naterinao teto zao le zavatra misy enona na fomba fanagonana profo arany ny atao hoe tribunal zao ny amezan'ny olona matetika mantsy zay ny zavatra misy ny metsika matetika dia olona resy manakihana tribunal fa amin'ny akapobeany mety na resy azy koa tsy fantany mety marina lainga mitavozavoza tsy lainga mitavozavoza tsy maleo marina mitavozavoza tsy maleo ny lainga tsara lahatra dia any anatin'ireny profo zavolombelona no ilainy eo amin'ny fitsarana dia ampiana le olona hoe ohatran'izany zany fampiasana ny huissier atra izy ianao mampiasa vady tany raha naprofo zavatra anankiray eny an'laon'ny eloka na eny an'laony ny ady madio na an'laony ny ady tany na an'laony ny ady natokantrano ohatra zany zao no mampahetim-po antsika raisiko aminao ty zany resaka faninjehana ny adulteur tsy maintsy tokony anana constat ordonnance na constat d'adulteur ny olona anankiray manenjika an'izay zavatra zay fa inona zavatra misy sary Facebook sy ny sisa zany ny azon'le olona nampiaraka teny an-dalana dia azo sary dia hoe reto mpifankaty ny olona rehetra ane tsy voatery tsy hiaraka na Madagasikara dia an'le olana tena hitanay mihitsy izy fa mpifankaty fa rehefa tonga eo amin'ny tribunal iny dia tonga amin'le fitenenana farafamboniny afahana madidony ny fisalasalana lay olona dia tezitra amin'izay le tompom-bady hoe fitsarana voan'ny kolikoly io manam-bola be dia ohatr'izany koa ny fitazavana divorce ny divorce tsy maintsy fihaino ny profo hoentin'ny mpitsara manala an'izay nireny zavatra rehetrarehetra eny vao afaka tanterana ny divorce na Madagasikara fa tsy fantatry le olona ny profo enjehany fa dia hoe ka za mijaly izy tsy mody an-trano foana mamilava izy mampirava izy ohatr'izao izy fa tsisy profo tsy afaka mihitsy zany tsara aorianan'izay ame an'ilay didim-pitsarana ny eritreretinao rehefa misy ty vondrona atsangana miaraka amin'ny rehetrarehetra ty zay antsoiko hoe ny rehetra tsona ho tonga ao anatiny dia inona zavatra izy mba tena ho tenenina aloha any amin'ilay fomba fredisiena an'ilay plainte mihitsy dia efa tokony ampahafantarina ny olona rehetra hoe tsy possible zany raha tsy ampy profo sy ny vavolombelona anao mba ahafahana mandresy lahatra mpitsara ny zay zany ny problème na mpitsara
nampanao enquête tsy teny am'le zavatra nisy izy de hoe ao le izy de lasa manjaka le ratsy matetika mantsy io mivadika zay le hoe tsy maty manota matetika mivadika lay resaka de lay olona manana marina indray victime de mitradradratra mitomany tsy mahita lay atao mieritreritra hoe verso eto amin'ny fireneny fa matoy izy napetraka eto amin'ny firenena na Madagasikara mananjo izy de zany rehetrarehetra zany noho ny tsy fahaizany an'lay mirédiger an'lay hoe team proof team vavolombelona fa zao Gasikara fianso vavolombelona aminao 104 dossier tamin'ny voalohany efa tafakatra any amin'ny 124 io tao oriny no nanenjehana za tsy nanao kolokolo teny amin'ny fitsarana za tsy nanao 2 milliards ny mena fitsarana fa ny diko hatramin'ny farany ny proof sy ny vavolombelona ary tena tsy nanaiky mihitsy de vao any enquêteur rehetra raha tsy tonga teo ny resaka vavolombelona sy ny proof de teneniko anao sahako no mirere fa betsaka tsy tena hoe 100 isan-jato satria mety misy koa mpitsara miray tempo fa 5 isan-jato mpitsara de saripady amin'ny asany ary tena tiany io asany io ametrahana an'izay rehetrarehetra zay fa tsy afa-manoatra izy na tsy afaka miteny izy ohatran'ireny zavatra misy reny ka reny zavatra reny matetika ihany koa tena io zany mampalahelo matetika raha isika ohatra reny olona ny zaza fotsy reny efa be dia be le rafi-piarahamonina zay mieritreritra hoe hitovy amin'ny rafi-panjakana de le ao koa le fahefa-panjakana mila apetraka fa manoloana ny fahefa-panjakana tsy maintsy andraikitra ny société civile fiarahamonim-pirenena de para mihitsy io fiarahamonim-pirenena io ne pasteur mopeur le olona eo anaiky reny zany tokony anoho hevitra araka ny tokony izy fa matetika ao le olany rabateur sy ny sisa maro isan-karazany le zavatra ataonareo nefa ndray tsy manao tsika hoe misalovana ny andraikitry ny hafa maro samihafa zay le verenantsika foana hoe so de lasa manao asana avocat nareo na manao asana mpitsary nareo na manao asana rabateur koa ary ndraindray atahorana mantsy ao anatin'izay hoe ty misy dossier manana olana za de matao zao nirina raha fanomezanso de ao de so de angalana volany ray sy ny zany rehetrarehetra zany anisan'ny manahirana mantsy zao eto maheno an'le asa ho ataon'le fikambanana ohatra mitovitovy amin'ny nataon'ny afary malagasy tamin'ny fotoan'andro ny any ka zay miteneniko hoe sosanatry zay indray ny tanjonareo anatin'le izy tsara be zay alohan'ny amaliko ny Gasikara de verenako ty ary antony tena itiavako hiterako amin'ny Paolo io tany de masina ratsy ataonao de misy valiny mandray manao ratsy ianao ninninna naneloka kely indrindra raha ty valy aminao io eto na mana Gasikara miteny aminao zay ny zavatra tiako tenenina ary zay ny tena anisan'ny tena mahatonga any etsika mafy hoe tena isorako an'Andriamanitra tafaraka tamin'ny Paolo sy zarefa ny filazany fa hoe raha ohatra ka misy neloka ataonay de enjeo zay ary io tany io masina io tsy voatery ho hitany anatin'izany rehetrarehetra zany fa ny zavatra maliko anao de tsotra saso anirina raha famezatsoa hatramin'ny tantanako ny afary malagasy na afera kely na afera be tao anatin'izay ny tantanako de mbola tsy naka volan'olona ary tsy nampitena volan'olona itenenako anao ihany koa hoe izahay tsy rafi-pitsarana fa société civile mitondra ny rendraraha reny tafaraka ohatran'izany indray matoa directeur en doléance eo amin'ny présidence ankehitriny moa nisy an'io rafitra tao tamin'ny andro Nadine Ramarsona zay formé tamin'ny andro maromaro voateteraka Madagasikara hoe misy olona ne roana amin'ny tany ary zay ny zavatra somary hitako amin'izao fotoana na Madagasikara tsy haiko aloha fa nanaraka tatoato izy ohatra ny tadipotra tapika fa ohatra ny freinena le hoe fandrotanana ny tranon'olona eo amin'ny tany fonenany zany zavatra zany efa tatona maro fa ankehitriny izy zany zao tsy drako ny fitondram-panjakana sy mety misy n'olona vokatry ny karatany mety misy ihany koa vokatry ny zavatra ny eritreretina fa tena niena be io raha talohany vao mivoaka tamin'ny télé rehetra Gasikara mpanao gazety ianao mahalala tsara an'izany rehetra zany hoe isaky ny mandeha de trano rodana isaky ny mandeha de olona matory any an-tsena ary zany zavatra zany ka raha maly ahy ianao de zao hoe ny anay reny de tsotra be miala ao anatin'lay andraikitry lay olona anaovana fitarainana rehefa hitanay zany fa mitombona miprofon'le olona ohatra hoe taria poste avancé tsy tononona taria nisy an'ity de zanay manatona an'le commandant de brigade hoe jero monsieur le commandant fa misy an'ity fitarainana ity sy sisa ary zay ny sorako be de be fomba fiasina tamin'ny police nationale na gendarmerie nationale hoe ro tompona andraikitra voakasika matetika tatonosy moa zany tamin'ny sy ministre maro fandalo tao misy direction manokana mihitsy reny ao amin'ny fitsarana zany zao efa nyteny ministre fitsarana teo ary amafisika misy ny profitaraina momba ny doléance zany zavatra zany hoe aizany le olona raha hitaraina izy fa tena tratry ny tsindry azo lena tokoa fa matetika aloha matetika ny fotony reny de vavova hoe ny antony naharesenao anie de tsy fampiny lay profo sy ny vavolombelona tsy vita amin'ny vavy io ianao hoe de nieritreritra ohatra hoe raisinao amin'izany resaka raha izany mba mandinika ihany zay problème na Facebook matetika zany Facebook zao afaka manao ny daholy fa misy olona tena varam-pianarana vao fitako amin'ny Facebook satria ny problème tsika zao mieritreritra tena ny teny raha matoray sa
fa nandoa 2 milliards 500 millions de tokony eo fotsiny ianao de fandray fangamo aopontsy tokony atonga sainanao misy banky izy a placé sur mandat dépôt de ahoana ny atonga ny 2 milliards 500 millions io raha ho anatiny ampamoaka zay teneninao anetana n'ilay olona tenenina de mandinika kely koa ianao so de hoe ny olona avy aty ivelany no kasay tena marina zao iny raha jerentsika fotsiny amin'ny lalàna aloha na tiana na tsy tiana mimpamme sy mimpandray mitovy raha matoray sa aloha tsy maintsy efa izy tokony tsy maintsy ho tsaraina amin'ny vavany 2 milliards 500 millions iny fa eo am'zay tokony misy fanadihadiana ihany koa zany satria ka eo le zavatra amin'ny tena izy ara nitondra le 2 milliards 500 millions zay teneniko hoe ny olona nomena azy arany tsy alapazy an'ilay izy secrétaire général ministère fitsarana ny tenenina fa gale secrétaire ministère fitsarana anisan'ny mitsara andramatoray sa tsy possible zany hoe misy zavatra matetika tokony ola lininy saitsika aloha hoe mety hitombona ave fa nazanona tsy zany tsisy afaka fa zany ataonao zany zao hoe fa mandray ny toerany mpitsara ianao zany satria tsisy malala satria misy fanadihadiana ka zay teneniko zay ny amaranako ny teniko aminao hoe miandry isika ny vokatry ny fanadihadiana ivoaka ary zany tena ohatra exemple tsara ho an'ny Bianco nisy ve ilay kolikoly tsy nisy ve ilay kolikoly fa mahagaga fotsiny de azo atenaina nefa ny ve ny Bianco sy ny mpanao fanadihadiana raha teto aloha dia ny zavatra tiako tenenina dia ny hoe ny Bianco dia azo atenaina betsaka ohatra hoe betsaka ireo tompona ndraiky mpahefanany zay tsy haiko moa roviana ny tokony hamoaka an'izany taty zany Bianco fa ho an'ny mpanao gazety zay manaraka akaikiny hoe menikaiky ny 67 hectares eny amin'ny Pâques zany de mahita foana ny différement ataon'ny Bianco zay moa zany eny akaikaiky ny 67 eny mahita ohatry ny Toyota Mazda reny nitondrana olona différent fa misy olona tompona ndraikitra maro be samihafa de mety zavatra tsy fantatry ny rehetra koa namana gasikara de ny hoe betsaka reo directeur chef de service tompona ndraiky mpanjakana ambony ao am-ponja fa tsy afaka mbola ho avoaka hita amin'ny mpanao gazety zany hoe aizy reny olo reny misy fanadihadiana mandeha foana any volam-panjakana mety misy président tokotany migadra any mety BDP zany zavatra teneniko anao zao hoe misy mpanao gazety any migadra fa tsy noho ny asa fanaovan-gazety na mpigadra azy fa tany amin'ny resaka ady-piarahamonina zay ny ainany ka tsy afaka hite mihitsy tsika hoe nanenjika mpanao gazety ny police judiciaire na mpanao fanadihadiana fa reny zany tsy afaka miteny reny satria tsy afaka hiteny izy ohatra hoe namoniny rahalahy ave izy de nanana certificat médical mpanao gazety anankiray de nandratra an'izany de iteny ve tsika hoe iny mpanao gazety iny arovana hatrany farany fa namoniny rahalahiny ary izy zany zavatra zany PDB eo anivony rehetrarehetra io fa zay fotsiny ny tsonany rehetra hoe ao anatin'izay firafitra zay amin'ny Zomaso moa zany isy ny fionambe PDB reo fa namaly ny antso ary zay zavatra zay no ataoko hoe lehibe ataoko za tsy andray ny andraikitra telo lahy mihitsy satria samy nanana ati-doha neritrahana hoe andaotsika nangana nyty vondrony ty iady amin'ny tsy maty manota ary zay nyrafitra ho apetraka zany mbola orina ka ny androany de miantso hoe andao zay rehetrarehetra vonona andeha hijereo anatin'izay ary andeha hiditra ao anatin'izay ny tena tianay de ny hoe andaotsika hijery satria tratran'ny fahalovantsika tratran'ny fivarotana fanahtsika ary io fivarotana fanahy io mihitsy hoe andeha omba ny ratsitsika lasa olana zany zavatra zany zao teneniko ny gasikara za tsy de hoe nigadrany ray samy mafaly fa mifamerenana nyreny arena tsy azo tsy aradrariny reny mifangatahako raha za manokana zao raha amin'ny olana anankiray de tiako tenenina anao hoe fantatra tsara ikianjana nosy zato sy zavatra nisy tao anatiny nisy conseil municipal nalazaina tamin'izany lalaina Bertines hoe tsy mivarotra ary tsy nanao taratasy ho an'io dikan'izay azo tsy aradrariny io mangataka ho silena n'io kianjana nosy zato de mba ho averina ho an'ny mpanao ringby rehetrarehetra satria miteraka olana lehibe ho an'ny mpilalao baolina lavalava tsy sina kianja na fanaovana entraînement na fanaovana match tsisy afa-tsy malaka amin'ny masetrotsy complexe makisy isa ny terrain afaka ampiasainy mpanao ringby nefa kianjana nosy zato nanana ny valeurany manoloana ny zavatra misy rehetrarehetra de za zao tsy mampaninina ary zay ny zavatra ny diako raha nisy ny tokony misy fandaharana jerenao ka tany aloha tany fa isorako moa filopirenena fa namaly azy hoe mifaninana nisy amin'ny voafonja ny vahaolana fanaovantsika n'izany resaka hoe MD caution MD caution na MD resaka bracelet na ohatra zany ny zavatra ilaina fa tsy hoe ahoana ny amelona an'izy efa matsapa amin'ny filopirenena ankehitriny ary tena isorako zay fa raha nanaraka amin'ny mpanao gazety nanaraka de zany aten'izany hatramin'ny farany hoe aza ampidirina ponja ny olona raha mbola eloka mbola eloka ny resaka misy hoe lasa fampianatra lasa école mifonja fampianatra ohatra zareo lasa école mifonja de lasa ny voafonja ndray no manam-pahaizana noho ny gendarmerie sy ny police satria mandritry ny andro izy mianatra amin'ny filalaovana basy mianatra ny teknika PDB zavatra misy amin'ireny fa amiko de hoe reo tena efa meloka criminel ny tokony hiditra ponja fa zany zavatra zany tokony ho jerentsika ao anatin'izay rehetra zay de namaly moa filopirenena ary ny teny izy tamin'ny fitokanana an'ireo fonja zay teneniny hoe
tena tsapa tokoa satria volam-panjakana zany no sanamoaka hoe volam-panjakana neny mena voafonjy rano sotrondro zareo vahoaka mandoa azy ny jiro ataony fa manina izy raha lefa miasa manonitra ny heloka vitany dia izay zany no zavatra angatahako raha za manokana zany anisan'ny mahita an'ireo zavatra maro be dehibe reny arena azo tsy ara-drariny reny anisan'ny manana olana kianja ny eo anivony tontolon'ny fanatanjahantena jereo tsara fa raha mbola teo zany kianja nanosy zato zany saripady zany ary ny adiko zany be dia be reo raha zany na Madagasikara no teneniko eto za tany mbola kely za tsy varotra fanahy mandra-pahafatoka tsy varotra fanahy mihinam-bary maraina atoandro riva ary raha manana fiara 30 ariary raha ihany ny afaka ampiasaiko raha manana trano zato am raha ihany ny afaka ampiasaiko fa ny fivarotana fanahy tsy ataoko mandrakizay be dia be nefa antony antsoina be dia be ny fanambazana toerana efa mena nanomboka tamin'ny taona maro samihafa nikeko ny ara-ny asa sy nidirako membre du cabinet tena dinina Ramarsona iriry ihany dia avy eo moa mivadika Andramatory ka Ramarsona tamin'izay ihany no membre du cabinet tao anatiny ny asam-panjakana zany fa raha azoko atao dia manampy foana amin'ny fitondram-panjakana ary zay ny olana tena devoir be eto dia misy andraikitra bangy eto tsika tsy malala ny repirenetsika teneniko anao hoe ny problème ny anjara vahoaka ny mandohetra raha resaka zao ny tsisy vola io fanjakana dikan'izay maivana ny entrana alohan'le vahoaka satria tsisy asa izy ahoana ny amoronana asa ahoana ny todiantsika amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny problème ny tena tokony patron eto Madagasikara dia mipamboly sy mipiompy fa ny problème ary reo ny tena mamelona ny fitrandrahana ny are-pirenena anisan'izany ny arena kibon'ny tany ny arena ranomasina sy ny sisa ahoana ny ahatongavandrena Madagasikara fienso ho anasaovana vahoaka raha ny tena marina zany io zao midirana mafimafy tamin'ity herinandro ity ny resaka minina fa tokony isy fampianarana olona mitrandraka volamena avy amin'ny farafangana manakara vohipeno fianaran-tsosa sisiny rehefa renirano zao na Madagasikara ny hitanao dia misy an'ireny mpiandraka volamena amin'ny sivany reny raha reny zany no hojerentsika hoe ahoana ny amoronana ndrehetrarehetra reny mba ho anankiray dia afahana manao collecte le volamena tsy mirarana zay fanampiana avy any ivelany tsika zao miandrandra le 100 millions de dollars fa mino fa raha ao anatin'ny ray mpimaso ka reo tsy anasa rehetrarehetra ho formentsika ho mpitrandraka rena kibon'ny tany na zany mpitrandraka rena kibon'ny tany madinika na salatsalany dia mino fa voaonitra io resaka kitapom-bola mpanjakana io teraka devitra ny resaka vola fa isika tsy mitrandraka an'izany fa ny problème misy amintsika dia ny hoe be da be reo tsy maty manota ka ny lafy ny atsanganao anatin'io zany dia tsy voatery anenjika olona foana ny ao anatin'ilay vondrona fa miantso ny rehetrarehetra aloha ary eto mbola hatramin'ny androany tenenako aminao io moa dia nanaketo aminao raha mbola somary adevitra hoe ahoana anao tao fa miantso zany mbola hatreto hoe nampanao gazety ianao na ray aman-dreny am-panahy ianao andao ifampidinika amin'ny zoma zao dia eny amin'ny 67 hectare moa zany eo profit ramalo mandray an'ireo olona rehetrarehetra te hiditra mandra-pahita ny siège vaovao ka zay zavatra zay hitsiko tsy misy fanapahan-kevitra avy amin'ny telo lahy mbola vierge be mbola tena ao anatin'ny fieritreretana tsara hitondrana an'ilay hoe ahoana ny hitondrana amin'ilay adiny tsy maty manota fa ny resaka amin'ny fampiresahana kosa na Madagasikara dia ny hoe tena andalovana fahalovana misy olona tokony hatraka misy olona tokony arovana ahoana no ijerevana ndrendretrarehetra reny misy société civile eto fa haka vola ny bailleur amin'ny fatany andeha omba ny bailleur ny anatitra ny rapport international amin'ny fatany dia zany zavatra zany matetika manenjika botolo fotsiny dia misy olona eto tena tsy afaka mieritreritra betsaka ny na Madagasikara fiensony no mieritreritra ny tena fa tsy olombelona tsony jerenao tsara fa nirapirapy ao anatin'ny Facebook zay hoe naninona teto Madagasikara niteraka fa tsy tany amin'ny firenekafa mila fanontaniana petraka zany satria tsy mahatsapa tena tsony tsika hoe fitiavan-tanindrazana ary le fitiavan-tanindrazana tononona vava fotsiny sisa fa ivireny tsara hoe ohatrany ahoana fitiavan-tanindrazana ny MDRM tamin'ny tolona 1991 tamin'ny tolona 1947 ohatrany ahoana nataon'ny ray aman-dreny inona zavatra ho ataony fa ankehitriny na ny fifidianana raha dia zao hoe raha tsy manamboly ianao efa manahirana zany resaka zany hoe raha tsy manamboly ianao dia tsy ho anisan'ireo candidat tokony hilatsaka tsy anisan'ireo tokony hifidy misy fanavaka vany misy fizarana rena tsy mitovy eto zany namana Gasikara fianso tsy tokony hanoerana zany ary zay ny olana napetraka zany na Madagasikara eto dia mamoy an'ity tenity aminao hoe raisiko nanomboka teo amin'ny amiral Dederatsiraka Andriamatoa Marc Ravalomanana Andriamatoa professeur Jafel Bera Andriamatoa Erajona Aromampianina Andriamatoa Andrina Rajoelina reo presque hoe tadidiko sy tamin'ny masoko ny fahavelomany fa za miteny aminao na Madagasikara tsisy isainy reo an'izany anao ratsy mipretandrazana amin'izany ary zay ny zavatra tena olana lehibe ho an'ny filoha Andrina Rajoelina raha izy manokana ankehitriny nijerentsika dia ny hoe manana finiavana izy fa reo skandale maro manodidina azy dia mibloqué an'ilay zavatra atao hitanao hoe nahazo ny record izy zao momba ny bâtisseur
aty amin'ny afrikanina iny tsy hoe ataotao foana ninina fanankianantsika tsika gasy mety anakiana hoe namboamboariny iny fa ny union africaine zany tsy amboamboarinao zany zany misy réalité misy fomba fanasiavana betsaka tokoa reo fotodrafitrasa izay natsangana fa voasarylay scandale be dia be lay izy dia zany ny problème ny filoham-pirenena namana gasikara fiansoa dia any malagasy rehetra fa tsy any TGV tsy any mapara dia zany zavatra zany raha misy miteny raha misy zavatra tsara ataon'le filoham-pirenena zay tokony mipetraka hofaranantsika amin'ity 2023 ty zany tenenana an'izy hoe ny eliky ny fiseho fokontany lasa eliky ny président de la république zany zavatra zany tokony tapahana satria manino lay fiarahamonim-pirenena indraindray maka parti dia manampy hoe nampanao politika moa zany ty azo toerana dia manampy hoe tsy mety zany tsy azo atao zany manana olantsika amin'ny lalana ankehitriny mety misy mahita hevitra re zama zao mahita hevitra fa fomba narirako azy sahirana be amin'ilay izy hoe bon raha tena roa lavaka eto Tananarivo reo raha entanina tsirairay avy na ny coopérative mixte terror aloha alaina ny gravion dia alaina ny ciment dia alaina ny fasika dia tapenan'ireo aloha afaka ny embouteillage raha mandrapa rehefa tena hoe tsisy dia tsisy fa kosa ny fiainana tsy afaka hoe tsisy dia tsy inany ianao zany ge anjara asan'ny fanjakana zany fa tsy anjara asana coopérative andriamatoa zany fanamezantsoa adidiny fanjakana raha ohatra miresaka eto Antananarivo adidiny commune zany ary misy teti-bola natokana ho an'izany ka so dia resaka tsy fombiazana amin'ny fitantanana na ny commune na ny firenena lay izy so lasa miaro botolo an'le filoham-pirenena sy le fanjakana le fanokevitra hoentinao fa misy any zany hoe principe adidiny fanjakana anjara asan'ny fanjakana na anjara asan'ny commune ao anatin'le izy dia lasa lay vahoaka indray ny voatery tsy maintsy hitady gravion ve raha ohatra ka mandohetra izy ny etra zay alohany nefa tokony misy an'izany rehefa mividy lasantsy ianao tokony misy apahambola any amin'ny fanamboaran-dalana zany ny antom-pisin'ny fond routier sy ny maro samihafa andriamatoa zao nirina raha fanamezantsoa ya marina teny gasikara fa allo lazava tsara hoe raha ministre mivola niakatra mihitsy izy tao amin'ny TVM sa sisa nanambara fa tsy hoe bankiromotra amin'ny fitondram-panjakana ozy fa tsy ampy vola hoentina matoa aloha zany misy ireo tontolo reo filoham-pirenena efa niteny hoe tsy manam-bola amin'ny fanjakana afahana manefa nireo trosa fa le fiainana lasa ritmo fantatrao ve fa olana goavana ny ateraky ny embouteillage ny fahasimban'ny fiara sy ny sisa izay tokony solution dia efa expérience hita le izy hoe misy zavatra azo atao fa le izy moa avy eo nasaroto amin'ny fanjakana ihany hoe mila maka autorisation any amin'ny zareo vonanao dia za moa tsy zany tsy sananao tsy mba tsy ho fandikana zay lalana zay fa betsaka ny fiarahamonina nanao an'iny hitantsika reny zavatra ho atao reny tsy resaka lalana rery io fa zavatra tiako ampitainao anatin'ny zavatra valiteny omeko ny gasikara dia tsotra zay teneniko hoe lay malagasy enina amby roapolo tapitra isa mihitsy manana problème ankehitriny matoritsika mety varinitsika ary tsy misaina ny taranakitsika ny taranakitsika fa andrenam-pomerina tsy nanana baka fa navita nanamboatra ny rova napitrandraka najery ty Madagasikara ty varina ihany koa tsika voasitona ao anatin'ny resaka fanatotoloana ho avy ane zao mifaintsisena Madagasikara fiansoa efa faly ery sinoa ho faly ery sinoa satria na zavatra izy ho avy amin'ny conteneur maro eto Madagasikara indray ny resaka manodidina ny arendrina ny laser sy ny sisa fa tsy anaiky mihitsy zanaka hoe gasikara fiansoa tsy vidianana laser za miteny aminao voeto mandeha izy zany hoe akalaza fetim-pirenena tsika anaka fa ndao mba hiaraka etsena fa ataovy mahita laser izy na ataovy mahita zavatra eo izy fa tsy manaiky an'izy ninona ao ataonao satria zay le zavatra misy aiza lay arendrina taratasy taloha nitsikonikony nresaka jirokapoaka na ny kilalao ara zao ankehitriny dia lasa kilalao ny an'ireny problème reny eny namana problème tsy fisainantsika ny taranaka dia tsotra ny tontolo iainana teny aminao hoe tontolo iainana kabraraka an'izy hoe to Madagasikara tsy miraratsony ny fomba fikapana azo tsika tsy miraratsony ny famboleka azo tsika tsy gasikara fiansoa ny tete Madagasikara mahita fa ritra ny loharano any amin'ireny toerana maro samihafa reny tsisy na nitrondro ara ao anatin'ny dobo raha ho an'ny zany faritry be tsy mitatatra sy sisa zany fiveloman'olona marobe ny resaka trondro gasy tao fa apitao hoe malala zany ny rehetrarehetra mahita trondro gasy tsy ombenao zao fizahorana zao mameny tanàna ny anatin'ireny dobo reny dia zany zavatra zany manimby zany ny fantatritsika zany zao dia le zavatra matsirotsiro zay ho resantsika ao anatin'izay rehetra zay ny androany vita ny androany dia ny rapitso fa isika eo anya dia tena tavalatsaka amina tontolo maro samihafa miainga mihitsy any amin'ny tontolo ara-panahy hita tao hoe fiangonana samy fiangonana miady karaha tena ampiangonana zany zavatra zany namana olana gasikara tena mandrendrika an'ilay firenena mihitsy hoe ohatrany ahoana ianao nanao skoty PDP jero tsara zao vao nankalazaina be mihitsy saiko roanjato menadala mpilatsaka tsitrapo amerikanina tsy andray karamo niala avy any amin'ny tany nevy firealina kilometra tonga eto Madagasikara aiza le malagasy latsaka tsitrapo anavitra ny tontolo ara-panahy anavitra ny tontolo amin'ny resaka tontolo iainana
anavitra ny tontolo amin'ny resaka arakasa sy ny sisa. Inona le volona an'izay ny mijoroana telo lahy hoe andaotsika hiteny, andaotsika hijoro, andaotsika anao tondatabatra, andaotsika hitondra ny marina, andaotsika nazava an'izay. Misy olona koa te handray andraikitra. Za miteny aminao rehefa mahita ianao any amin'ireny foko tamin'ny maro reny na Madagasikara eny an-dalambe moa zany zao fahita. Hitanao resaka embouteillage resaka ohatra hoe Anosizato indrindraindrindra, misy quartier mobile reny na polisy communal dia manampy an-tsitrapo ny gendarme sy ny sisa te handray andraikitra izy. Raha misy ny fiembenana be dia be vatandehilahy eny amin'ireny foko tany sy ny sisa reny mbola te hanolo tena amin'io insécurité hoe fantatra tsara hoe basy ny adversaire any, antsy sabatra ny adversaire any fa tia hanavitra n'ilay tanànany izy. Ohatran'izany ny zavatra misy io ve fantatritsika io réseau anareo roro io zava-mahadomely io fantatritsika ve ny ratsy misy eo anatin'io maina le ato lasa manaonao foana rehefa avy eo lasa tsy tompony. Raha tena miresaka amin'ny olona mpitsindrona roro ianao na mifoka roro ianao dia tsy tompony tena na Madagasikara. Mahalala tsara ianao hoe ahoana zavatra atao zany mety tsy adala izy fa tsy mifanaraka mihitsy ny retara izay misy amin'ny olona normal sy ny olona tafiditra drogue. Maninona nefa mbola eto firenentsika io drogue io dia tia ny farany raisiko zany rehetrarehetra zany. Matetika isaorako lehibe tatoato hita mihitsy tamin'ny hainao manjery sy ny sisa nareo nisany namoaka an'izany hoe tratra mpivarotra, tratra mpifoka, tratra le aiza fa hatraiza ilay fanadiadiana ohatra ny zazavalira. Tonga hatraiza ny fanadiadiana dia tsy hitantsika ve ny tena tompona andraikitra voalohany amin'izany zazavalira zany. Resaka drogue maninona mijanona treo manaika treo fampidirana ponja an'ilay hoe foka sy mpivarotritsika fa iza le napiditra azy teto Madagasikara rehefa misy eny indisy atao teto dia tokony hitatra amin'ny farany. Ny resaka ohatr'izany resaka aditany io mijanona fotsiny hatreo amin'le resaka fa iza le ao ambadika. Zany zavatra zany tokony tonga ary tokony tsy ametrahana mihitsy tsy maty manota satria mandalo fahalalovana mafy Madagasikara potika amin'ny firenena tsy azo ekeny zany ary io tsy makana toerana. Raha izany Paolo na i Zarefa tena miteny aminao hoe tsy resaka toerana ny anay ary tsy resaka fitadiavam-boninahitra fa resaka fanairana ary tsy ho vitanay koa le izy raha tsy malagasy rehetra no tonga saina hoe ay mila revolte eto Madagasikara. Aiza ny atongavana amin'le revolte andao hiaraka daholo andao hijeren'le izy andao hitady hoe ahoana ny anaovana an'ity Madagasikara ty tsy resaka politika ary tsy resaka mihitsy fitadiavan-tsesa fa resaka hoe tena ilaina le izy na Madagasikara finso. Zany ny tranga misy rehetrarehetra ary everiko fa zava-dehibe zany na tonga anareo nanao an'ity fikambana ty angasako mety ho fitiavan-tanindrazana ihany koa no mampirisika anareo ao anatin'ilay fa ilain'ny vahoaka zay fanazavana rehetra no entinao zay. Anisan'ny manahirana amin'izao fotoana izao ny amin'ny resaka ny fanomanana fifidianana maro samihafa isy ve ny fifidianana sa tsy isy mandeha koa ny resaka hoe anao tetezamita tsy anao tetezamita fa eo ihany koa no mety hoe tokony fanovana andreo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta na isokatra amin'ireo heriverina rehetra hatramin'ny mpanohitra so fanjakan'izao mba ananana fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra. Zany ny adihevitra politika androany manao ahoana ny fahitany zao nirina raha fanomezan-tsoa an'izay. Mahitsy apa malenao na Madagasikara baolina kamelo fifidianana amin'izao tao zao mifizina be le hoe tetezamita tamin'ity semaine ity fa en fait samy tsy manaiky na mpanohatra na mpomba nareo candidat mieritreritra maro samihafa io mbola anjakan'ny mafia ihany koa ary ny zavatra tena mampatahotra amin'ny fifidianana na Madagasikara finso dia ny resaka fivarotana Madagasikara. Tena raha mijery ny vaovao dia ohatry ny ireriana mihitsy ny fampidirana fiaraha-miasa amin'ny firenena avy any ivelany. Fa ilay firenena avy any ivelany izay tokony fantatry ny rehetrarehetra dia hikatsaka ny harem-pirenena eto ary aka ny haren'ny malagasy. Zay aloha ny voalohany adina atrehan'ny NDRM zany sy ny sisa tsy ilaina tsy hoe tsy ilaina akory ny fiaraha-miasa avy amin'ny any ivelany fa kosa tokony fantatritsika ny natiora sy ny sorta naturel ny arena malagasy any zany tena base n'le izy ka raha miteny fifidianana baolina kamely satria samy miteny hoe andeha nefa ny andeha fa misy condition ohatra hoe ny resaka avy ato amin'ny antoko-timo zao dia mametraka condition izy hoe senisy ny ACCN tsy mety aminay fa andao alefa fifidianana fa tsy iladraisany ely zany tsony efa anti-constitutionnel zany ny resaka ny ao fitondram-panjakana dia alefa io fa ity ny lalàna izay nisy tsy nampisy olana tamin'ny 2013 2018 ny zavatra tiako tenena ao anatin'izay na Madagasikara dia tsotra hoe la izy ny tena marina mbola hiteraka olana ho an'ny malagasy ny lalàna mihitsy zany no problème mampetraka teto Madagasikara. Raisiko aminao mety tsy be presaka fa za efa manomboka mivoy an'izay hoe raisiko aminao fa zay filoham-pirenena ao zavatra izy za tsy tenen'le hoe korotana fa nita hoe ny démonstration aloha mandeha makany korotana daholo samy milaza azy mafy be daholo samy milaza azy manan'olona daholo ary samy voafitaka raha ihany ny président na telo izy nifaninana dimampolo izy nifaninana raha ihany no ho président
any firenena malagasy olanitsika eo ka eo zavatra misy raisika ny article 54 na tiatsika na tsy tiatsika raisina raha vao tsy miaraka zao fifidianana député sy ny filoham-pirenena amin'ny janvier 2024 dia tadidio fa zay premier ministre mijanona farany eo amandritra fifidianana mbola premier ministre ao dia maro anisa ao amin'ny assemblée mbola maro anisa fa ny constitution manome tsara lalana ny assemblée dia mbola mahazo zay le fivandonana lalàna ny assemblée dia mbola mahazo manao le tsy pampitokisana iny dika zay rehetrarehetra zay raha ohatra ka fifidianana filoham-pirenena rehetra zany ny andeha amin'ny janvier 2024 dia mbola ifandona nefa mandany député mbola tsy lany ka amin'ny 2024 nge efa isany fifidianana sy ny mamboaka andrimatozo anirina fanomezana ka tonga androany raha ohatra ka tsy miaraka raha ohatra ka tsy miaraka ny teneniko anao teo efa zavatra an'seo zany tamin'ny 2013 tamin'ny 2014 tamin'ny filoha Eratsonary Mampianina nanaovana amboletra an'ilay resaka premier ministre niditra teo le hoe maro anisa sy tsy maro anisa satria raha hitanao tsara misy ao any miteny ohatran'ny député Roland Ratsiraka zao ny azo ny fomba fitenena 100 andro dia voariko ny firenena ka raha janvier février mars ka mbola gouvernement tsy anazy ny eo ohatra ka Andriamatoa Roland Ratsiraka lany possible avy ny asanina Madagasikara zay le hoe problème na lalàna ao anatin'izany mahazo manao fitsipapitokisana tsy miteny mihitsy hoe tsy mahazo miteny tsony ny député raha misy filoham-pirenena tonga vaovao fa mbola manana majorité ao anatin'izany lalàna zany ny fitondram-panjakana ankehitriny hitantsika ny démonstration tany ambositra sy sisa fa mbola manaraka ny filoham-pirenena ro député zany hoe rehefa lany ny filoham-pirenena androany ka mieritreritra ny député andao raha nga atao le motion de censure na motion d'apaisement amin'ny janvier 2024 droit ny député zany droit zany nalany vahoaka raha le izy tsy nisy ny teny mihitsy ta hoe lambahoaka io filoham-pirenena io ka tsy azontsika eritreretina tsy azo ongana ao anatin'ny 2 volana na 4 volana na 3 volana dia any zany le ilana an'le accord politique any le ilana an'le fampiresahana fa tsy faly fotsiny hoe filoham-pirenena ny azo seza mamaika mpitondra fanja ny mpanao politika malagasy ahoana ny akanana iavoloha na ahoana ny akanana mahazo rivo fa iavoloha mety ho azony fa mahazo rivo sy tsy mba zaza tsy ho azony ary reo nefa manana pouvoir daholo atao firenena na mahazo rivo na i tsy mba zaza mbola loatra zay koa siana ka raha ohatra ka misy ao arany re teneniko ty za aloha za mahita za tsy tsara fa amezako an'le ohatra ny tenenako eto satria ny vahoaka ihany afaka mitsara ao anatin'ny urne ny teneniko anao na Madagasikara mandeha fifidianana lany herinandro iny tonga dia anao fitsipapy inona motion de censure motion d'apaisement ny filoham-pirenena eo raha ohatra ny anina satria alabato ohatra ny resaka teo mety nisy boka mpifidianana fandonana tary amin'ny tanina tary tsy manaiky ny maro anisa ao anivon'ny assemblée nationale raha salatria ohatra ka tsy nisy conflit ato zany zavatra zany mila eritreretana matetika zany mpanao politika fa nihitako dia tsy fitiava-tanindrazana ny akamarony zay ny tenenako foana ary zay ny zavatra olana raha nanampy zany ny olana amiko zany raha nanampy filoha Andrinirina Rajoelina ireo mpitondra fanjakana rehetrarehetra ny ainga atao amin'ny antemera-pirenena amin'ny toko-panohatra sy ny sisa nandritry ny efa taona sy tapan'izay tsy nahantry Madagasikara ary manana devoir zay fa ny antoko politika atao nandritry ny efa taona sy tapany na niaraka na tsy niaraka tamin'ny président dia teo aloha tady seza sy nahazo seza nahazo seza zao tadidio fa saika anazy daholo nge nyrafitra rehetra maro anisa assemblée nationale nge lasa ny volomboasary ny Sénat rehefa nitsangana nge lasa ny volomboasary fa ny maro anisa eny anivon'ny bentanana koa nge lasa ny volomboasary tena izy zareo samy zareo daholo nge zany tatana zany tao anatin'le efa taona disany mbola omenao tsiny ao anatin'izany tsotra ny azo tsiny ao anatin'izany na Madagasikara dia tsotra hoe raha za manokana zao raha isika ohatra ny MMM nefa ipoka ensemble zany hoe fo tapitapitra amin'ny mandany tiako tenena no niala tao ohatra ny miavatoro miaraka tao daholo eny ireo anisan'ny tarika nanao propagande an'izany ireo rehetra tao miavatoro hoe filoha Andrinirina Rajoelina no toananay io no lanitsika dia any zany le fanontaniana an'le toerana hoe fanontaniana tena hoe naninona ry zareo no efa aty arindrina isy lay 2023 tsy maintsy isy le fifidianana 2023 vo anisany manana andreo participation hoe izahay tsy mirevy amin'ny président lasa tena ry zareo arany no mamoaka ny lamba maloto trop tamin'ny zavatra ny rahana teo fa amiko niaraka daholo reo ary amiko anefany zay le zavatra tsy itovizako mihitsy amin'ny resaka politika miantra kehitriny zay lany eo amin'ny 2023 tokony fanampy nefa raha izao ry zareo dia efa tonga ny fampiantsiny zahay tsy manana candidat toanana
fa raha tonga ny fampiatsiny zareo atahoana na Madagasikara ny anelanelana andro zareo andao hitambatra nefa raha tsy malagasy enina amby 20 tapitrisa ny iady amin'ity malagasy ty tandrazany ty hitrandraka ny rem-pirenena za miteny aminao tena misy olona manome défi zavatra raha hitanao zao ny zavatra ianao mpanasa olona eto misy an'ireo lefa nahazoazo taona nasainao teto nanao fandarana teto aminao fa momby angany ray zao de le hoe 10 taona ny mandaa fa ny 3 taona ihany ny tena atao amboaranay eny io fa ny 2 taona afaka omeko ny hafa avy eo 3 taona de voariko Madagasikara zay daholo momby anga zao efa mandeha any amin'ny couloir hafa any zany fanontaniana petraka zany na Madagasikara tsy maintsy ianao ve eo amin'ny toerana vo afaka ampandroso a Madagasikara ianao fa tokony andraikitra ianao ohatra raisiko am'izany ny adihevitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay hoe Gasikara Fiantsovy mialatsiny tsy apetrako le izy ho ataoko le fanontaniana fa apetrako hoe Gasikara Fiantsovy de nieritreritra hoe tsy nampandroso a Madagasikara tamin'ny fandaharana nataonao teto raisiko zay satria ianao nitako mivatany eto tsy mamaly ianao fa ozy hoe zay le zavatra misy raha ohatra ka tsy fampandrosona a Madagasikara mafy be ny adiny ray hoaninao na ny adiny ray sasany na ny adiny roa entinao eto amin'ity plateau ty mahatsapy ianao zay moa nitenenako ny olona io miteny lavo io ne mbola lany kaloria fa nanana anjara briky noentiny ianao ary matoa manana maizy azy ny fandaharana zay nataonao teto na Madagasikara Fianso de apetrako mazava tsara bipiaino le izy lina malagasy mambe ny toromaso adiny ray raha ohatra zany ka mitady hevitra amin'ny malagasy fa conclusion na Madagasikara Fianso de hoe tsisy olona azo ilika eto ianao mety tsy hitovy hevitra amin'ny Real TV tsy hitovy hevitra amin'ny Viva na hitovy hevitra amin'ny TV Plus fa anjara ny vahoaka no niteny hoe inona zany no raisiko raha za manokana mijery fandaharana na mijery ny vahiny zay tolotra ho eto na mijery vaovao zay lefa nareo eto de ny hoe misy enarany reny tsy voatery le tany ampianarana atao an-tsekoly io fa nahaizako zavatra be dia be fandaharana nisy tamin'ny aino manjery maro samihafa anisan'izany ohatra hoe zay ny akavizako ny invité du jour zay ny akavizako satria ahitana karazana hevitr'olona maro samihafa ao de ino ho an'ny mpamakafaka tsy misy tsisy enarana be zany eto ny ny fanontaniana kely indrindra sy ny zavatsarotra indrindra hitanao nidirana aminy zay manitikitika ny saim-bahoaka ianao misolo tena ny vahoaka tsy haiko zany zao hoe firetsy miaino Real TV fa misolo tena an'izay ianao apetraka ao am'le olona zany hoe le fampandrosoana ho entinao ny adidy amanandraikitra ao fa tsy midika mihitsy hoe nanao Gasikara Fianso de orzay tokony ho ahitany mpanao politika tsy fitenenana ao tamin'ny olona maro samihafa nefa koa ianao mijoro tamin'ireo olona zay tokony ho arovana na tokony ho asandratra de zay zavatra zay zany tokony hanana ny mpanao politika hoe tokony hitovy andao raisitsika ifonako sao de tezitra ny olo-kafa tenenka hitovy amin'ny Gasikara Fianso le zavatra natao teto tsy hoe nandaninandro zay le hoe éducation tokony tondra fiovana be dia be reny ny fandaharana be dia be ny olona avy eto aminao après nigadra ny ainao teto izy de ainao teto izy de nigadra zany zavatra zany mety misy ary zay ny fomba fivoahana amin'ny ainao manjery ny zavatra matetika koa za zao mahita matetika mijoro miaraka aman'olona rehefa asain'ny olona na manao conférence de presse de misy olona mijoro akaikiko fa fijoroan'ny olona akaikinao io tsy fantatrao akory hoe ay ty olona ty ho an-tête na ty olona ty ka nitsoka mivadany tary na ty olona ty ho ary ny olona rehetra sy afaka sarainao ivelany fa en fait de ohatr'izay mpanao politika gasy totondra io resaka fifidianana io ampiasa volontsika fa za de zay niezaka fantatra zao teny aminao za mbola tsy namboly karoty tsy nyondrika za tsy nanamboly za tsy manam-pahaizana za tsy nanana fahalalana be fa nyresura ary nyresura mandrak'androany ny androany fotsiny zao olona fito ny nangataka autorisation anangana trano eny sonedianana tamiko aloha zay anangana fa tena efa vonona am'izay zay nanangana ferme am'izay za miteny aminao tsy nataoko ana ary tsy zay no mety samy hafa mampanorona mpitsabo malagasy fitrama malagasy tanora malagasy ray aman-dreny malagasy nanana fahaizanao malagasy no mikamana vondrona fitrama za ty amin'ny Gasikara Fianso fa izy reo no mitravy any ary zany ohatra tsy nisy vola avy any amin'ny bailleur tsy nisy vola anakaizy fa mamaly litolotra sy ny tinady hoe io mikatona ho azy automatique io na Madagasikara Fianso rehefa tsy akasitrahan'ny olona zay no teneko hoe aza mainka amin'ny anakatona ny fitramasiny sisa fa rehefa hitanao fa tsy zakanao dépense de manakatona an'io ianao fa dikan'izay matoa izy nandeha nandritra zay telo taona zay misy zavatra am'resio mba tonga saina avy ny fitondram-panjakana hoe allo consultena kely zao nirina na tsy manam-pahaizana mety eritreretina za tsy manam-pahaizana manam-pahalalana mety misy zavatra hevitra tokony atina inona napahomby raha anao tanàna vaovao emeritsetosika ny fitondram-panjakana inona napahomby an'le exode urbain ça dépend ty zavatra ho ataontsika ty inona le filan'le malagasy ohatra hoe ahoana ny analantsika ny ola réunion kely io fa io la réunion kely io ne tsy hoe sorona mihitsy amina force raha hoe soronao amina force reo tsy atakalony an'le manao rami ao ianao tsy atakalony am'le tongolo misotro toka gasy ny sisa ao ianao fa misy ambiance tedavindry zareo ao
mipotika le fiainany zany zavatra zany ilaina le fiarahamonimpirenena mba hoenony lay fitondram-panjakana zay ny antony mahatonga le zay ny tokony hoenony mpanao politika malala n'lay ambiance zay vao tokony hiditra am'le fifidianana tsy misy mpanao politika zany ka afaka mandroso vita fahagagana ray ny premier ministre ray ny filoham-pirenena 2 ny ministre 50 ny député 9 tapitrisa ny vahoaka malagasy mandangy azo famitaham-bahoaka daholo raha tsy mahavita mampitambatra amin'ny malagasy ary mbola ho ratsy noho ny zavatra misy ankehitriny ny zavatra isy eritreretina zay hitondra eo ratsy ny malagasy rehetra ny ampivanina ampitambarana na dia mipanohatra aminao tokony fair play teo anie nisy fair play ihany faraparany teo hoe tamin'ny anina teo hoe fandray anjara le mpanao politika fifaninanana ohatrany resaka atao ny fifidianana filoam-piangonana ny tokony isy fa tsy tokony tarika amin'le izy fifidianana zany aloha andeha rehefa andeha tianareo fa ataovy dia zao le fair play hoe niza lany eo dia ifanampitsika satria latsaka katerena le firenena tokony isy zay accord politique zay akoatra ny resaka hoe inona fa tsy hoe hoavy dia anohatra io ny problème anisan'ny voavoy eny le hevitra moa zany efa tany hoe efa marobe ny tenenina zay any amin'ny arsivana gazety sy sisany hoe ataovy anankitelo ny hevitra misy eto ny firenena mpomba amin'ny fitondrana ny mpanohatra amin'ny fitondrana dia niry ampivoany fa eo ny problème le fivadiana palitao foana gasikara eo io zao tena akaiky amin'izay tsy pakambava foana hoe nataony filo iandro nirina raha joelona io satria akaiky fifidianana dia hoe hitanay ny faible ny ato dia ho ataonay fort ho anay zay ho ataonay hery ho anay zay fa raha iteny zany raha zavatra misy zany ka fipetraka le hery anankitelo rehefa mpanohatra ianao dia mpanohatra ao ianao mandrapatapitra ny mandaray hery ampivoany ianao dia hery ampivoany hatrany ianao dia hery pomba ianao dia pomba hatrany ianao fa tsy hoe akaiky la izy dia lasa ianao mpanohatra an'ilay fitondrana maranantsika anazy satria mandeha ny fotoana be dia be zany le olana andeha tokony ny anticiper ny genre na fanomezan-tso teo ohatra zany anankiray le resaka hoe article fa 4 teo amin'ny lalam-pandrenana ny fanendrena prime ministre moa iny resanao iny fa eo ihany koa le resaka fisipa-pitokisana sy ny fanesorana ny filoha ihany koa mety ahina zany raha ohatra ka tsy tafiaraka amin'ity ozy ianao inona zany mety mba hasosikevitra na vahaolana avy any aminao ny faharoa zany tokony isy karazana inona moa ny fihetsoanao anazy teo tena hoe fifanarahana sy fandamina inona ohatrohatry ny ahoana le endriky le izy accord politika ohatry ny ahoana zany le eritreretiny zao nirina raha fanomezan-tsoa mihitsy no resaka io mba hahafahantsika zany makany amin'le fifidianana ohatrohatry ny ahoana zany mba apray amin'ny malagasy satria apray amin'ny malagasy ozy ianao le 9 tapitrisa amaranantsika anazy fanetretena politika no tsy ampety Madagasikara misaozao milaza mahita vahaolana mpandredrisa hitetika ny malagasy obado matetika koa raha moa fanilkiliana no misy ao anatiny reny fanehoan-kevitra maro ara-politika hitako zao reny namana Gasikara Fiansoa fa le fanetretena ny tsy ampy zay zavatra zay zany hoe le fitiavan-tany razana milaza avita fahagagana fa ninninona ho ataontsika eto rehefa tsy miverina fambolena fiompiana ny arena kibon'ny tany resaka arena andranomasina ampiasa ny arena antsika anaja ny tontolo iainana zavatra naturel amen'Andriamanitra antsika dia mandainga daholo ny mpanao politika milaza inety nosy kely Madagasikara ny resaka dolara sy ny euro zao hitantsika hoe ny ray dolara anie zao efa 4,000 mahery ny ray euro ohatriny nefitsika nafatra entana be dia be avy any ivelany dia izy milaza fa vita miracle amin'ny zavatra misy tsy misy entana mena fotsiny zany na Madagasikara tena zavatra tsotra angambany hoe aide tena aide tsotra fa tsy maintsy manana bénéfice ny mpampiasa vola amin'ny banque zany mpampiasa vola na banque mondiale io na banque primaire io ary matetiky reny dia asa ka tsy miteny mihitsy ny banque mondiale hoe amme vola antsika na amme eo zany fanirina kely loatra le 100 millions de dollars be loatra le 1 milliard de dollars fa nampina avy any ivelany tsy antsoina vahaolana fa fanetretena fahalalantsika fitodiantsika kely hoe tanindrazana ary aleo mieritreritra hoe resy fa mpanao politika any namana Gasikara Fiansoa dia fieny ao anatina 488 sisa hitanao hoe 488 be mandalo eto Antananarivo sy Madagasikara reo fieny avy aizy reny tomobile ika farany tsy teraka zao tontolo zao hita eto Madagasikara avy aizy reny azo tamin'ny arena madio ve reny fa noho nylay fieritreretana foana zay ny tenenako hoe fanafoanana ihany koa ny jiola politika sy ny mpikaramanaty politika rehefa kaiky fifidianana tay zary eo toko politika io fantatritsika ve izy mivadiny tao dia afaka mitabataba amin'ny haino aman-jery izy satria manambola ho ampiasaina amin'ny haino aman-jery dia tsy manana kory an'ilay taux de côte tsy manana kory ny rapport de force na ny rapport d'activité nataony ho an'ny firenena dia milaza izy fa mahita vahaolana misy ny olona ny ady
ary tsy maintsy jirentsika ny tantara sy nytolona rehetra natao. Zay ny teneniko hoe mila fanetretena io. Za tena mbola mamerina zay hoe zavatra tiako Andriamatoa Marc Ravalomanana, Andriamatoa Andro Rajoelina, Andriamatoa Rajonary Mampianina. Reo zany ny telo voalohany tamin'ny fifidianana farany teo mifampiresaka mifampiresaka de miavaka vary sy ny tsy parifary. Io zany zao ijereo tsara ny guerre hitanao entre MMM manatra sy ivelany. Sy re matony ala atao tsisy dikany ro telo ny ala oza sasa Amanarivony Amanjato no misolo azy. Namaly ndray ny ary hoe tsy mahomby eo antoko politika anareo. Zany eny de efa ahitana hoe antoko politika ohatry ny ahoana mapetraka eto amin'ny firenena. Reo hoe zay tsy ala tamin'ny TGV fa tsy navita zavatra hatramin'izay no tao foana. De zany zavatra zany liady anatiny samy ady anatiny misy olana lehibe fa ny tena anankiray de hoe manefy tena. Za aloha zany mahita hoe sinako hitako raha vao contre an'izay zavatra io de tadidio le zavatra nyteneniko anao teo le article 54 teo mitraisina hoe maivana androany fa azo appliquena iny. Raitsy ohatra hoe misy conflit fifidianana eto tsy manaiko hoe nisy nangala bato tao tsy mariny io tsy maintsy andray fanapahan-kevitra ny antemeram-pirenena ny antemeran-doolona ny ACC sy ny sisa azo tsy le voka-pifidianana indray zany nijirena fa azo atao ndray hoe filoham-pirenena tsy nanaraka ny tokony izy io ka izy raha ny risque antsika amin'ny fifidianana raha tsy misy mifanetretena fa ny fanetretena ary zay ny grand porte tokony hoan'ny mpanao politika rehetra. Ankehitriny moa zany samy miangazeny vahoaka efa samy hitantarata ihany koa efa mampiasa ny fahefany rehetra na arabola na amin'ny resaka démonstration de force maro isan-karazany. Ny sasa moa efa mpanakanto mihitsy, ny sasa miezaka manao zavatra tao fa ny fanetretena ihany no ilaina sy takina mpanao politika na Madagasikara heritreritra fitiavan-tanindrazana na halala fa misy vahoaka matombo sary mijaly mitoreo zay tokony hiasa ao. De raha ohatra ka mividy zay de ny veriko fa tonga amin'ilay fiteny amin'izay tsika avy eo fifidianana madio mangarahara eken'ny rehetra. Marana ny fandarantsika ny tontolo ny fitsaboana malagasy fitoramanga many maranantsika anazy Andriamatoa zao nirina raha famizantsoa androantsika amin'ny resaka io zany mbola mandeha somatsara zay atao hoe fitsaboana ny fitorama zay reo toerana ihany koa satria ny vaovao anisan'ny voaraintsika zany dia mitombo any reo masivoa ny fitorama eny amin'ny faritra maro samihafa tsara ihany koa ngamba ny mba ampitana an'izay sy ny ataontsika hoe fahalalany ny olona ndreo everina zany fa fomba fiasa rehetra ao anatiny ity fitorama ty amarantsika azy topoka. Ny anankiray dia veriko za tsy mpitsabo Gasikara ary tsy tsabo mihitsy mbola mafisiko zay afaka mijery anao ny arsivany rahantsika telo taona momba zany fitorama zany fa tsisy resaka mpitsabo Jean Irina any averiko ihany koa fa resaka lainga sy foronina zany hoe nanao sérôme sy ny sisa zany ny mpitsabo malagasy fitorama fa mpitsabo malagasy fitorama izy ireo de taorina ny antso nataon'ny filoham-pirenena de fifangaroana olona manana ny traikefa maro isan-karazany de mipetraka ao anatin'izay na Madagasikara fensony hoe ohatra de zava-maniry ary sakafo ny aretina rehetrarehetra mandalo mpitsabo malagasy fitorama zany de tsy maintsy mandalo consultation aloha tsy mandray olona any an-trano reo tsy mampiasa fitaovan'ny dokotera manentana ihany koa mpitsabo malagasy fitorama mba hanaovana vaksiny anyreny indrindrandrindra ny zaza misafo ny reny bevoka ao anatin'izay rehetra zay ihany koa ny tanàna ny andefasana any amin'ny hôpitaly andreo olona tena mila an'izany ohatra ny olona mila sérôme sy ny sisa fa ankehitriny zany mpitsabo malagasy fitorama de mahita hoe manomboka ndray ny tazo maro samihafa de eo moa zany le traitement 5 minutes ifanarahana izy ireo ny mpitsabo malagasy fitorama de manana an'ilay atao hoe observation clinique maro ny tompona andraikitra ambony mpanjakana mpitsabo malagasy fitorama de za mpitsabo malagasy fitorama zany diezaka mihitsy zany ao anatin'izay rehetra zay ny hoe mampifandray an'ireo olona afaka manerana Madagasikara zay zany teneniko anao hoe raha ity zao boky zay asehoko anao eto tsy tolantsika moa nantsy resaka sakafo rehetra voalaza daholy fa resaka natiora alefasika aloha fa ohatra malina kely izy ty boky resaka sakafo rehetra boky fitorama ro manam-pahaizana rehetra momba ny manam-pahalalana momba ny resaka asa-pitsaboana zany namorona anty raisitsika ao anaty za zao ohatra hoe ny mamiadana resaka de reto sakafo no mena azy na manambola zany na tsy manambola ny olona anankiray tonga mpitsabo malagasy fitorama de azo tsaboana foana izy raisiko aminao zao hoe mamiadana de ao ny betterave manta ny bricolina souffleur na voasary na voasary makira na voalobo voatabia laisoa de efa reo fetra ilana zany rehetrarehetra zany ohatra ihany koa zao hoe resaka nify zao ana famitsina nify ohatra zany zao hoe ny argile voasary makirana sy ny sisa reo sakafo hoanina sakafo zany tena mahatonga olona na Madagasikara amin'ny resaka aretina eo ary fampiakarana an'ilay hoe anticorps naturel de zay zavatra tiana teneny tsisy fandidina ao ary tsy misy mihitsy zany ny fanoromana tsy mampiasa fitaovan'ny pharmacie tsy mampiasa anarana dokotera
fa mijery zay rehetrarehetra zay ka io a rehefa sabotsy lahady misy foana koa consultation gratuite amin'ny andavanandro moa zany 10,000 io de ro mpitsabo ao reo no tompona andraikitra feno mahalala ny zavatra atao fa ny antony zany a misy fotoana reo a miaraka amin'ny mandinika miakatra eto Antananarivo toy ny fanaony rehetrarehetra na fikambanana rehetra de miara mandinika hoe reto ndray zavatra ho ataonay nahitanay ny observation clinique vo ray anarana mazava ny ao misy resaka traitement 7 jours ny ao azay zao zavatra anankiray fa teneniko anao aloha ro anarana de aveo resaka kely momba resaka firaisanarana-nofo angamba satria iny koa ny tena anisan'ny betsaka manantonao a de ny eo amin'ny 67 hectares sy de eo amin'ny karazany foy be amitsabo malagasy fitrama ny eo no satotsinana napitany sovena amin'ny avitsika ema no satebron ny tosy a de eo amin'ny dalina ny beoa eo raha ivata de eo pitany gastro pizza eo merina ampovoany akaiky amin'ny fanagonana katolika sabotsina miana jirama taloha amin'ny poste io ny antanin'ny olona koa matetika hoe lasa izy le teo akady kely fa nafindra eo sabotsina miana jirama taloha amin'ny poste ny ambomanga kely eo amin'ny kianja rehefa anakao a ny ambotro manjaka amin'ny espace emia ny akadina tomba ny elalena abattoir sy ny domaine tanjombato pp andafy atsimo amin'ny tension cell mahitsy pharmacie daloha amin'ny terrain manjaka andrina manakasy telo loto mataso miarina arivo amin'ny 4 semay many pharmacie avitra Moramanga akaiky ny Batamo cathédrale tsiro mandidy ambosary kely akaiky ny pompe antsoy akaiky ny fonction publique ambody madiro mahajanga tany ambosotema amin'ny Evêque FM raha de goa pitany église Notre Dame de raha Mbatolamba ambany maso pitany station cell eo Antsirabe atsimo amin'ny Ariam Bisoaria ambositra pivarotana omby taloha amin'ny Asepa fianaratsoa ambany lycée manakara cité ambalafary Garafa sy ny domaine mananjary Ambatolamba atsimo Ambatolamba atsimo amin'ny Garotera farafangana mangarivotra lalatany amin'ny Sovena marotsetra akaiky ny fiangonana Tongile Fort Dauphin Bazary Koradava face microcrède Anjozorobe mananara lalana mivatanana Mercetus capitaine Jirama Ambatondrazaka 67 eo amin'ny Somakodisia Ambilbe Tavekasa kanelanela amin'ny Popole sy pneumatique Tomasina toerana anankiroa misy mpitsabo malagasy fitrama Tomasina Tanamakona elanela amin'ny Ponce Notiva Tomasina Ambalamadinika Kigo Moto Feno Rivesta Feroni Vidoany akaiky Manjatina Ambanja Ambody Vanio pitany église Plaza Antsara dia andapa atengina atsimo akaiky Canal Plus dia arivo mama nidiny ery amin'ny plaque adventiste ambany école Johnsonnerie zany nafindra reo no maso voa fitramatra eto ary tiako no milaza aminao fa sakafo de ohatra de zava-maniry ary ao anatin'izay de mandevina ny aretana eto ny dira kely namana gasikara ny resaka hoe firaisanara-nofo io de mabe problème tany tsy manana éducation sexuelle tsika eto Madagasikara fa lasa manaonao foana reo mpivady lasa mahatonga fisaraha-panambadiana io lasa mahatonga olana be da be ateraky ny resaka fampirafesana io zany hoe lasa sexologue foa ny fitrama zany ao anatin'io fa zay foana fitrama ka nkely mavitrika angadinao efa telo taona sy tapa misy foana nkely mavitrika sy ny sisa fa ny tiako ampitainao anatin'izay rehetra zay de sakafo misy zavatra be dehibe ao anatin'ny sakafo sady manazava ianao de mba jereko kely le boky asio kely amin'ny caméra resaka sakafo de resaka sakafo ao anatin'io rehetrarehetra io fa io de zavatra miainga de ny hoe ao anatin'izay namana gasikara fensoa ny resaka manodidina ny fijerevantsika hoe inona no ateraka izay olana tsy fampiny firaisanara-nofo zay eo ihany koa ny aretina be dehibe azo avy amin'ny firaisanara-nofo izay apetraka ny anatin'ny mpitsabo malagasy fitrama de manodidina zay namana gasikara fensoa hoe be reo manafatra an'le hoe kely mavitrika fa rehefa diabetika tension sy prostate ny olona anankiray de tsy afaka mandao be dehibe reo mpianakaviana ao anatin'izay 40 ans mahery efa niteraka telo mbola tsy nahatsapa orgasme de manatona an'ireo fitrama reny izy tsy maintsy mandalo consultation aloha initanao amin'ny pejy voalohany io zao ny resaka zavatra rana mandalo le izy de manodidina zay rehetrarehetra zay ka ny mpitsabo malagasy fitrama dia tsy mitsabo olona ny trano tsy miovaova koa ny toerana fa eo foana izy reo zava-maniry ananantsika be dehibe indrindraindrindra fa ny sakafo de ananana tombontsoa be dehibe amin'ny fandevonana an'ireo aretina sy ny sisa rehetrarehetra de miasa ny sabotsy miasa ny lady miasa ny andro fety rehetrarehetra ohatra de sakafo de zava-maniry ny ao anatin'izay rehetrarehetra zay afilika hatramin'ny fino no vony miainga amin'ny nora maraina io ka hatramin'ny efatrora riva de ao anatin'izay rehetrarehetra zay ihany koa no afahantsika mametraka ao anatin'izay namana gasikara ny hoe reo masy voan'ny fitrama rehetrarehetra reo dia mitovy avokoa ny fanafody ampiasainy misy zany ao anatin'izay moa ny fivondronana ao anatin'izay ny fiarahan'izy ireo rehetrarehetra reo de farany manahoana aloha ty boky ty ve mity ty sa izy anahitana ty sabotsina fizarana iny rehefa manatona lay zay zany tokony takiny fizarana an'le sakafo eny anisan'ireo sakafo misy anisan'izay zany rehefa eo ampikeltrahana ihany koa ny fanampy-tsakafo momba ny fahasalamana zao hoe ahoana ny tena tonga zay satria hoe rehefa makany amin'ny fitrama zany de omenareo an'ity tsy boky no omena azy farakarak'ilay aretina hoentiny daholo ny aretina rehetrarehetra satria ato zany zao ohatra mialatsiny manapaka kely ohatrany hoe vavony de misy tena hoe makatongolobe makatsiramamy de misakafo ravina papay sy ny anina mafinatra
ohatran'ireny zany sakafo zay jerena ao anatiny dia reny any tanana tsirairay avy matetika tena efa tafiditra lalitsika ny fitsabotena zay zany mampiavaka amin'ny fitrama tsy voatery ho vola eo ary zay ny teneniko anao zava-dehibe indrindra ampahafantariko androany dia le hoe tika déontologie na fitsipika sy ny sotoavina hoentina zany fitsaboana nentim-paharazana zany ny mpitsabo malagasy fitrama irery ihany no miteny hoe niotra tsy andoavam-bola fa latsakemoka na astanana nomeny dia raha tsy manam-bola le olona tsy maintsy atoro azy le sakafo hohaniny mba ahafahany mitsabo an'izay rehetrarehetra zay misy eny na Madagasikara na ariary folo ara tsy ananany dia tsy maintsy ampina izy tsy maintsy tenenina izy ary misy ny sakafo tsy fantany zay tokony ho teneniny dia zay mahazava-dehibe ny sakafo ary indrindraindrindra fampiakarana ny anticorps naturel ohatra hoe ny akondro ny resaka rano ary ny tantely reny tantely reny zany zao zay isorako ny fitoram-panjakana ankehitriny mampiroborobo ny tantely fa ny tantely dia tena feno hery anticorps naturel zay tokony hoantsika tsirairay avy dia nitanjona koa anatin'izay rehetra zay moa matetika no resana amin'ny anao manjery tsy hoe tsabo tena le olona fa isoroka dia melo koa le olona hoe ahoana tsy atonga anatin'izany ahoana problème na prostate ohatr'izany zany zao ohatra hoe misy zao ny resaka anina gasikara hoe ny resaka fanontaniana eny amin'ny fiarahamonina hoe ahoana mahatonga raha mihoatra ny 5 taona ve ny tovovavy ray mbola tsy manambady mbola virginy dia marary izy dia ao anatin'izany rehetrarehetra zany raha ny amin'ny namana izy makatoro hevitra dia izy ny olona ataovy aloha dia hitandria tsara zavatra zany diso fa ny tena marina dia hoe misy foana ny torohevitra isan'andro ahafahana manampy ny tsirairay avy manoloana ny zavatra misy eto Madagasikara manan-karena akora natoraly be dibe tsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia ao zany tena fanampiana andreo mpivady amin'ny resaka torohevitra tsy ho resantsika androany eto le izy fa afaka manantona ny fitrama rehetra izy dia mahita an'izay rehetra zay ary io tena mila edina petraka hatramin'ny farany satria manam-pahavaly be dibe koa io resaka fitsaboana nentim-paharazana io nefa azadio fa manana fitsaboana nentim-paharazana ny komoriana manana zany ny sinoa manana zany rehetra ary ny farany dia farany dia ny hoe ny filoham-pirenena dia afaka nyrere fa ny fitsaboana nentim-paharazana no entintsika na jerena coronavirus ary tanjaka hita teto amin'ny firenena zay sorako manokana zay misala rehetrarehetra tao anatiny ny mahambany ny tapa-fatesany coronavirus teto amintsika fananantsika CVO+ sy ny sisa mety adino zany nefa zany tena important indrindra rehefa maty moa ianao na marary ianao tsy ho aiza mihitsy eny volana fahefana na politika ataonao na Madagasikara fensoa tapitra ny fotoanantsika andriamato Jean-Irina raha fanomezantsoa kasitrako ianao amin'ny adivitra rehetra ho an'ny firenena moa tsy maintsy andresantsika ny fiainam-pirenena teo mafanikevitra azy dia mba miara-miasa aminay mpanao gazety foana fa mba miantso zay dia manaiky ny fanasana ianao na tsy eto amin'ny plateau na amin'ny fanadihadiana zay alefatsika ao anatin'ireny fampalalamba-voa reny isoratsika ihany koa amin'ny adihevitra momba ny fitsaboana natoraly mangasiraka indrindra tompoko raha misy afatra na tiany antsika marana anazy ary toka Niveriko fa lava indrindra nama ny fandarantsika sy gasikara teo isorana anareo koa nanasa ary niverina fa nitondra fandonana sain'olona maro na ho an'ilay vovonana tsy maty manota andao hiaraka mbola tsy misy zavatra mazava hitondrana azy eo fa ilaina ny rehetra dia andao hiaraka amin'ny zoma io fa misoratra anarana meloa eny amin'ny 67 hectare na ihany koa mandefa SMS amin'io laharan'io fa ilaitsika mampifony malagasy ny ara-politika mila tonga saina kely na Madagasikara finsony tsihatra politika rehetra hoe latsaka katerena lay firenena ilaina ny fitiavan-tanindrazana ilaina ny tsy fanilikiliana ary ilaina ny fampitrakana hoe niza lany eo amin'ny 2023-2024 dia andao ifanampy farany dia farany ny mpitsabo malagasy fitrama dia miasa foana ary kena mivoa araky toerana izay fanontononana teo ny larana tarbi fankazahoantsika moa dia 034 82 780 44 034 82 780 44 eo ihany koa 033 67 060 08 033 67 060 08 reo manana resaka amiko dia alohan'ny amin'ny sivy maraina amin'ny 67 hectare mandray olona eny amin'ny foibe amin'ny fitrama veloma tompoko mankasiraka indrindra tompoko isorantsika rehetra tany tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'ity ality mirary torimaso mamy ho antsika rehetra ny fandarana amin'ny fotoananao ho manaraka reto plasy tokafy veloma tompoko Matezatol manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.